Ny tapaka tarehany vilany natao amin'ny fomba bibiana vonoina misy le zany tamin'ny omaly sabotsy zay toko niala tao an-trano. Zana dia nanatrika fanasana fianakaviana tany Ampitatafika. Vadiko kosa rehefa sabotsy mandeha mitady vola. Dia napetraka tao an-trano zanakay Menada. Dia rehefa tonga izay ny hariva, ny vadiko moa zany tonga aloha tao an-trano. Dia nanontany an'ilay zanakay lahy izy hoe aiza Raisa. Dia teo vao niantso an'i Raisa zany ilay zanako lahy. Dia rehefa niantso eraky ny tanàna dia tsy namaly mihitsy Raisa. Dia gaga ny dada nefa aiza ilay zazakely. Dia vao eo izy dada teo izy fa zara tsy niala teo an-davarangana niandry anazy mijerijery anazy fa lalao an-davarangana biby eo izy. Nanao tsy vady teo izy sy mirindra hozy mantsy ilay zazakely niara-lalao anazy. Vao eo zany niditra tao an-trano dia nijery tele dia tsaraiky teto dia adiniko no nijery anazy. Dia nilasa zany izy mianaka nitady anazy eraky ny tokotany ny trano. Dia tsy tao mihitsy ilay zaza dia farany nandeha nanontany fianakaviana. Dia izaho moa avy any amin'ny fety dia niaraka tamin'ny dadabe sy bebeanay mbola nakany an-trano zareo vily nandalo tao amin'ilay trano nandalo tao an-trano zany zay dia tonga zareo niteny anahy hoe tsy hita hozy Raisa. Dia hozy izy mantsy anazy hoe sendra nandeha nakany ambony izy ho afa efa tonga ao ilay mpanambady natrehanay dia sendra lasany. Dia lasa miverina nijery tany zareo. Efa avy tany indray izy dia miverina anakao aminahy dia nanamafy ilay zanako lahy neny a. Tena tsy hita ne hozy Raisa fa tsy hoe tsy hita ohatran'ny isan'andro. Napakevitra zany zay hoe ndao anao mba mitady amin'ny taratasy azo tao peta-drindrina ireny dia nametapetaka an'ireny zay. Efa nihodikodina nametapetaka an'ireny zay dia io zazakely izay niara-lalao tamin'io indray nanome taratasy amin'ny fianakavianay. Dia novakiana ilay taratasy vakiana ilay taratasy dia taratasy milaza ny fisian'ny fatin'ny zanakay hoe atsy. Niteny hoe salama tompoko izy ho any Maholy mivady zany izay mivady zany. Vita ny valifatinay ozy. Efa raha hitady any zanakareo nareo dia jereo ao ambanin'ny foseptika amin'ny bibeny hoe fa ao ny razana. Mbola ho avy izay ozy izy mbola misy rovonay. Mbola hitoy ny ady ozy fa tsy tapitra hatreo mamanga ny fahoriana tompoko fa tsika samy eto ihany. Dia gaga dia tonga dia niazakazaka zany ny vadiko dia nandeha nanokatra an'ilay dalana foseptika ny mamany. Tonga dia gony be ningaina ilay gony dia sokafana zanakay efa miforitra kely efa naforitra tena hoe naforitrofotra. Efa maty mangana. Efa mangana vilana ny vavany vilana ny orony mangana be ny tarehiny. Efa mikaraikina ny ranontay tena hoe foseptika. Mikaraikina ny ranontay ny vatany. Izay sisa hitanay efa miboridana amin'ny lalàna miboridana ny tapany ambany. Tapany ambany lotany ny ambany. Izay tompoko ny dia badikely nanova. Badikely sisa ny tena tokony. Izy efa miosona raha mangana be. Mangana vilana Tao anatin'ilay nify ny tapaka tarehany vilana natao amin'ny fomba bibiana vonoina misy le tena zany bibiana tena bibiana. Dia fitanay izay ambany satria mbola misy tsy haiko aloha e. Ny olona zany mety aravela ty aminay fa izay tsy manana any tamin'ny olona teo amin'ny tanàna io dia mahagaganay hoe vita ho ny valifaty. Izay mbola tsy niady taman'olona Tsy hainay hoe inona ilay valifatiny inona. Ka raha mety tompoko anareo izay namono nandratsaka anay ny zanakay tenenanay hoe valifatinareo tamin'inona. Afaka mifampiresaka. Fa aza manao fiainana ohatr'izany ny olombelona. Tsika aza manao fiainana tena bibiana ohatr'ireny fa matahorana Andriamanitra.